Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray nampahafantarina androany ny fisokafan'ny ratsa-mangaika ny anteny mirandravarotra sy ny indostria avy ao La Réunion eto Antananarivo renivohitra tanjona ao anatin'ity ny fanamafisana ny fiara-miasan'ny firenena rotonta raha eo amin'ny sehatry ny orinasa madinika ianao cité. Manodidina ny 50 ka hatramin'ny 80 tapitrisa euro no sandan'ny fiarakalozana ara-barotra amin'ny Madagasikara sy La Réunion isa-taona. Eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ireo vokatra mifandraika amin'izany no tena mandrafitra lalam-barotra azo Madagasikara trandrahana. Eo amin'ny fiara-miasa amin'ny La Réunion, ohatra amin'izany ny tongolo, ny tsaramaso, ny sakay ary ny hazo. Ny fanondranana hena kosa izay mitaky ny fanajana ny fenitra Europeana no tsy mbola azo Madagasikara lalana manondrana hatreto. Eo andalam-pijerena ny fomba mpanarahana fenitra, ny fikarakarana ny hena mba ahafahana manondrana izany any La Réunion, ny anteny merany varotra sy ny indostria eto Antananarivo sy ny any La Réunion amin'izao fotoana izao. Ny any Fort Dauphin zao raha ny industrie sucrière zao dia efa mijery zareo ny fomba miatrahana usine majinika any Fort Dauphin, mijery izy hoe inona ny fambolena satria aza adino zareo tsy manana tsy ampy izy amina resaka sakafo ohatra, dia tsy maintsy mitady sakafo izy na ho avy zao atoato mihena. Zay moa ezahany zavatra hafa moa zay ezahany chambre de commerce erahana miasa amin'ny partenaire hafa koa hoe andao régularisena ny laboratoire eto amintsika sy ny abattoir eto amintsika mba azona manondrana hena na dia amin'ireo toerana akaiky ireo fotsiny ary satria mitady ireo tena mitady ireo ka zay ny anisan'ny zavatra ataonay hoe erahanay akaiky miaraka amin'ny chambre de commerce de La Réunion. Napetraka androany ny ratsa-mangaika ny anteny miranvarotra sy ny indostria avy atsy La Réunion izay asa eto Antananarivo. Tanjona raha fanazavan'Andriamatoa Patel Ibrahim, filohany anteny miranvarotra sy ny indostria avy atsy La Réunion, ny ametraka fiara-miasa mivantana eo amin'ireo orinasa madinika avy any La Réunion sy eto Madagasikara. Ny tombotsoa voalohany zany rehefa misy zavatra tediavina dia afaka misadresse zany zareo ohatra ny avy any La Réunion misadresse amin'ilay antenne eto Antananarivo, dia ny antenne eto Antananarivo no mikaroka an'izay information tediaviny zareo. Ohatran'izay koa raha misy opérateur eto Antananarivo ka ite andefa zavatra na hijery zavatra ny La Réunion afaka misadresse koa izy amin'ilay antenne eto dia ilay antenne eto mikaroka an'izay information zay dia mamerina an'ilay izy mizara an'ilay izy. Amin'izao orinasa madinika renommé Maherin'izato nefa mivondra ny levon'ny coopérative hijery ny fomba ahafahana mampiasa vola sy mitrandraka lalam-barotra aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina ka anombohan'izany Madagasikara. Nisy moa ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny anteny miranvarotra sy ny indostria eto Antananarivo sy ny anteny miranvarotra sy ny indostria avy atsy La Réunion ka teto Antaninarenina nanatanterahana izany androany.